mahita an'Andriamanitra. Zany le loha hevitra mahafinaritra izany no anasako anao ampifaliana ampitiavana ihany koa amin'izao ora izao. Faliana tokoa no hiarabako anao sy ny ankohonanao tafaraka indray tsika amin'ity fotoana sarobidy loatra ity. Na sambany ary anao vao tafaraka eto androany dia raisina am-pifaliana ary faly zay miaraka aminao. Misaotra mifanarahanao tsy tapaka izy fandarana izao tonononao amintsika rehetrarehetra ny fiadanan'ny Tompo mba hanjaka ao am-pontsika sy ny ankohonantsika tsirairay avy. Andeha hiaraka hivavaka isika hanombohantsika izao tinitinika izao. Andriamanitra rainay io, Andriamanitray hatramin'ny taloha sy ankehitriny ary mandrakizay ianao. Misaotra anao izahay noho ny fitantanana rehetra. Misaotra anao izahay noho ny amin'ny fahasoavanao. Misaotra anao ny amin'ny ity fotoana sarobidy ity. Misaotra ny amin'ny reto mpiara-mandinika reto na iza toerana misy anay. Andriamanitra maniry izahay mba ho vita fihavanana aminao. Ka ny hevitra mampisaraka anay aminao dia esorinao izany. Ka ary faneno masina kosa no ampitoeranao temponay izay mandray tsara ny teninao. Dia mitenena Tompo fa vonina hiainanao izay minarina no angatana ny vavaka. Amen. Ry mpiara-midinika namana, andeha hiverenantsika indray ilay andinina tao tadidina izay faharesantsika hatramin'ny omaly. Ao amin'ny Eksaodosy toko efatra amby roapolo ka ny andininy fahatelo. Izao no voalazany teny. Dia tonga Mosesy ka nanambara tamin'ny olona ny teny rehetra izay nataon'i Jehova sy ny fitsipika rehetra. Ary namaly indray niredona ny olona rehetra ka nanao hoe ny teny rehetra izay nolazain'i Jehova dia ataonay. Androany dia hijery loha hevitra isika ao amin'ny andininy ihany. Fantatsika tsara fa niakatra tany an-tendrombohitra sy naindray Mosesy tao aorian'ilay fanamafisana ny fanekena. Nisy antso mantsy nataon'Andriamanitra. Ary tamin'ity indray mandeha ity dia tsy nandeha irery izy fa niara-niakatra tamin'ireo mpitarika ny Israelita izay miisa 370. Ary tena fanandramana manokana sy manan-danja ho an'reto mpitarika reto ity fiantsoana ity. Andriamanitra no mifidy anao. Andriamanitra no mifidy antsika tsirairay avy. Tsy mahafaly antsika be izany. Andriamanitra niantso reto olona reto ho eo aminy. Ka miankohofa lavitra eny ianareo. Miankohofa eo anatrehan'Andriamanitra fanandramana manokana eo amin'ny fiainana izany hoe anatona an'Andriamanitra izany. Ary ny tena nafinaritra nahita an'Andriamanitra izy ireo. Hitantsika fa tena nahita an'Andriamanitra. Zao no voalaza amin'ny andininy farak 10 amin'ny toko faha 7 Ary tsy naninjitra ny tanany tamin'ireo lehiben'ny Israely izy, zanak'Israely izy, dia nahita an'Andriamanitra izy ireo. Nahita an'Andriamanitra izy ireo. Ary tsy vitany hoe fiankofana fotsiny moa tamin'ity fotoana ity, fa nisy fanasana nataon'Andriamanitra, fanasana hiaraka misakafo. Tsy fantatra moa hoe ohatrany ahoana ny endrika io sakafo, iza no nikarakara azy, fa azo antoka fa Andriamanitra no nikarakara. Andriamanitra ny tompon'ilay fanasana. Nomen'Andriamanitra voninahitra lehibe reto olona no fidiny reto. Tiako ny ampaherantsika amin'izany ary tokony hafaly antsika izany. Omen'Andriamanitra voninahitra ianao izay no fidiny. Fa fanontaniana mipetraka manahoana kosa mba fanomezako voninahitra an'Andriamanitra. Indro ireto olona reto nasainy hiaraka hisakafo aminy. Zava-dehibe izany hoe asaina hiaraka hisakafo izany. Tena voninahitra lehibe izany hoe atson'ny olona hiaraka hisakafo izany ianao. Midika hoe atson'ny olona hiaraka hisakafo ianao, asain'ny olona. Dia midika izany fa akaiky ianao. Ary izany fiaraha-misakafo izany amin'ny ankapobeny dia manorina sy manamafy orina fisakaizana.
Raha toa moa ka misy zava tsy mety aza teo amin'ny fifandraisana dia mitondra ho amin'ny fifamelan-kely koa izany. Ary ny olona mifanasa sakafo zany dia afaka mifanampy raha tody zavatsarotra eo amin'ny fiainana. Raha misy manjony ankilany dia adidiny an-daniny manotrona sy manampy azy. Ary mahafinaritra izany. Ary izay fiaraha-misakafo izay dia Jesosy no efa nampianatra antsika an'izany. Ao amin'ny filazantsara Matia 5:20, ao amin'ny filazantsara Marka 4:10, ao amin'ny Korintianina 2:4, Jesosy nanasa ny mpiany hiara isakafo aminy. Re namana isany rehefa mankalaza ny fandraisana fanasany tompony tsirairay avy dia manorina fifandraisana ety amin'ny sampino ary manorina fifandraisana ety aminao sy Andriamanitra izany. Ka mandritra izany fiaraha-misakafo izany no ankalazaina ny fifamelan-keloka, ankalazaina ny famonjena izay omeny Kristy antsika tsirairay avy. Ankafizo ary ny fanasana omen'Andriamanitra anao. Fa reto loholona Mosesy reto rehefa nanaika izany fanasana izany dia voalaza nahita an'Andriamanitra izy ireo. Fanandramana lalina izany, fanandramana manokana izany, mahita an'Andriamanitra. Ka amin'ny fotoana izay anatrehanao ny fanasany tompo dia tokony hino ianao fa nahita an'Andriamanitra ny tsirairay avy. Andriamanitra ne hita ianao. Ka ny faniriko dia izao, samy ahita an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isika rehetra. Ndeha ary hiaraka hivavaka isika amin'ny tianantsika izany dinika ny fanaovantsika teto izany. Ray malalo, ianao tokoa no nisafidy reto loholona Mosesy, ianao koa no nisafidy anay mba hiakohaka eo anatrehanao. Ianao koa no nanasa reto loholona niaraka tamin'i Mosesy hiaraka hisakafo aminao. Ianao koa Tompo no manasa anay hiara hisakafo aminao rehefa tonga ny fandraisana fanasany tompo. Andriamanitra misaotra anao izahay. Ary amin'ireny fotoana ireny dia tianay raha mba hahitanao tokoa izahay. Raha io apetraka am-pelatananao ny fiainanay, apetraka am-pelatananao ny momba anay rehetra, ka aoka mba hahitanao tokoa izahay, satria ianao no manome voninahitra anay, ary izahay tena hanome voninahitra anao ihany koa. Dia mitahy anay amin'ity tontolo andro ity. Vavaka tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.